Anisan'ireo tsy maty foa manaina tao anatin'ilay fiara niaran-doza tany Mahitsy i Henikajy tovovavy kely vao 7 taona monja ny tenany nefa dia nahatsiaro saina tsara ny zava-mitranga ny alohan'ny sinioloza io na dia nitondra takaitra aza ity tovovavy kely ity afaka ny tantara sy ny laza ny zavatra hitany ny zavatra ny ainany ny alohan'ny oloza teny Mahitsy io rahantsika niva. Tsy afaka miasa eo amin'ny sehatra ny fitateram-bahoaka intsony ireo mpamilina anao lozam-pifamoivoizana ka namoizana ain'olona. Eo ihany koa ny fisintonana ny taratasy fahazon-dalana mamily fiara ary tokony omena retraite d'office. Na ato tsy afaka miasa mandritra ny 10 andro ihany koa ireo fiara rehetra misy 50 miasa ao amin'ny coopérative FIFIAB niteraka loza tetsy amin'ny digy sy ny fiara misy 20 ao anatin'ny coopérative Soamira zotra 400 nanao lozam-pifamoivoizana tetsy Mahitsy ihany koa. Ireo no tapaka nandritra ny fivoriana ny tanterahany teo anivon'ny ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro, ny ministeran'ny filaminana anatiny ary ny sekretera-panjakana eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena miadidi ny gendarmerie. Tsy afaka miasa eo amin'ny sehatry ny fitaterana n'olona an-dalambe intsony ireo mpamily nanao lozam-pifamoivoizana namoizana ain'olona. Fangatarana nisy tonana tanteraka retrait définitif ny taratasy fahazon-dalana mamily fiara eo anivon'ny commission de retrait de permis pour conduire. Fahatelo, miato tsy afaka mangataka fahazon-dalana manokana autorisation spéciale mandritra ny 3 volana eo anivon'ny ATT ireo fiara ao anatin'ny coopérative nanao lozam-pifamoivoizana ka namoizana ain'olona. Ankoatra ireo dia miofana ireo mpamily sy ny mpanampy azy rehetra eo amin'ireo coopérative roa ireo ka ny linina paralèle aminy no miantoka ny fitaterana. Nilaza ihany koa ny eo anivon'ny sekretera-panjakana eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena miadidin'ny gendarmerie fa hiara-iasa amin'ny bianco izy ireo amin'ny fanaovana visite technique manomboka izao. Fanametraka système marobe zay ao, caméra de surveillance, ny olona findra nefa ohatran'ny mbola tsy mahomby foana raha ny resaka heno zany dia zay zany natonga ny filohan'ny republique ny teny hoe asio bianco mihitsy eo miaraka amin'ireo mpanao visite eo satria toa besaka ny resaka heno. Zay zany no apetraka ao zao manomboka amin'ny latsinainy zao zay. Isy ihany koa ny fanamafisana ny fanaraha-maso sy fanentanana ireo mpampiasa lalana amin'ny alalan'ny fametrahana sy ny famaritana ny andraikitra vaovao ny CIR na ny cellule d'intervention routière.